Inona ihany koa re tena mbola ho tsara ho fantatra momba ny vavaka amin'Andriamanitra. Anasako anao indray izay fanontaniana izay hanarantsika azy amin'ny alalan'ny hoe misy karazana fanontaniana maromaro izay ilana valiny hamaly an'izany isika araka ny soratra masina anasana anao amin'ity fandarana university. Fifaliana no iarabananao ary ampitsikina raha teo izany satria nomen'Andriamanitra tombonandro sy tombom-potoana isika havelomana dia isaory Andriamanitra ao anatin'izay. Ao anatin'ilay fandaharana ny loha FDB isika izany ilay hoe vavaka iainana, efa miaina ny vavaka ve zasy ianao ampahirantsika Andriamanitra ao anatin'izany ary andehantsika aloha hiaraka hivavaka. Tompo Andriamanitra ao misaotra anao izay satria fantatrao ny mahasoa anay nefa mbola misy foana ny zavatra ilainay fantarina ka raha mantatra izany dia mangataka ny famindramponao ianao hitaridalina anay amin'ny marina rehetra araka ny soratra masina izay teny avy aminao sady marina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy fanontaniana maromaro diniantsika ho an'ity an'io ity momba ny vavaka sy ny manodidina azy zany. Inona zany ny tsara ho fantatra ihany koa. Rehefa hoe mivavaka aloha dia tsara ny ananantsika fahalalana zany hoe mifantoka amin'inona ny vavaka ataontsika. Tokony eo voalohany zany ny fisaorana fidarana fankalazana an'Andriamanitra ny amin'ny mahalehibe azy amin'ny fiandrianany. Avo sy manerinerina izy. Tokony ho hita ao anatin'ny vavaka asandrantsika ihany koa zany ny fitalahoana fiakenkeloka amin'Andriamanitra, mangataka ny fanovana avy amin'Andriamanitra mihitsy miaraka amin'ny safiditsika ary ny famelan-keloka. Ary tokony hita ao anatin'ny vavaka ataontsika ihany koa ny fisaorana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra izay miseho. Dia hita ao anatin'ny vavakantsika koa zany izay andrasantsika amin'Andriamanitra kanefa araka izay sitrapony sy izay mahasoa no antenaina anatin'izay. Toy ny andininy rehetra amin'ny soratra masina dia mampirisika an'izany avokoa indrindra ireo mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy izay naneo an'izany ohatra izany tahaka ny Davida mpanjaka sy ireo mpanjaka maro samihafa izay nangataka tamin'Andriamanitra. Fanontaniana voalohany ary dia izao hoe nahoana ary tsika no mivavaka nefa Andriamanitra efa mahalala ny toe-javatra iseho. Fanontaniana lehibe mipetraka izay fa zao fantatsika marina tokoa, fantatr'Andriamanitra marina tokoa ny zavatra rehetra. Eny fa na dia ny ilaiko sy ny ilainao aza nefa mbola asainy mangataka isika. Ilainy tsara ho antsika mangataka na dia fantatr'Andriamanitra ary le izy. Mandeha ao anatina rotorotom-piainantsika dia ao anatin'izay rotoroto izay toa adino Andriamanitra. Eo indrindra ny mila vavaka, mila miato kely aloha ao anivon'izay rotoroto izay. Ary ny fiatoana dia midika hoe ambony ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Tadidio izay fa tena hanampiasa ianao hanome lanja ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa mandeha ny fiainana dia mila mipetraka kely ihany koa isika eo tongotr'i Jesosy rehefa reraka ny mitsangana sy ny mandeha lava. Izany ihany koa dia mbola manokatra lalana ahafahan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika. Ary izany ny valin'ilay fanontaniana. Efa fantatr'Andriamanitra ny toe-javatra saingy mbola mila mivavaka isika. Ny fanahy masina no miditra an-tsehatra manao fanelanelanana ao anatin'izay vavaka izay, izay tsy fantatsika akory ny zavatra miseho ao anatin'izany ahatonga antsika hoe hahazo valim-bavaka satria na ny tokony hotonontsika aza dia tsy hoe ny sitrapon'Andriamanitra matetika no angatahantsika fa ny sitrapontsika ary mila ahitsy ny fanahy masina izay. Fanontaniana faharoa hoe nahoantsika no mila mivavaka na dia mizotra tsara aza ny fiainana. Satria indraindray rehefa mizotra ny fiainana dia adino ny fivavahana, fifandraisana amin'Andriamanitra. Eo zany ny hoe ametrahana fa tena ilaintsika marina Andriamanitra, tsapantsika fa tena mila an'Andriamanitra isika, ary izay fahatsapan'izay mitarika antsika anatona an'Andriamanitra eo naminy matetika hifandray amin'ny akaiky ary hifandray amin'ny bebe kokoa noho ny teo aloha. Mario tsara fa na ny anjely any an-danitra aza miankohoka amin'Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra nefa efa akaiky an'Andriamanitra mandrakariva. Maika fa isika sy ianao amin'izay fotoana rehetra eo amin'ny fiainana ilaintsika ny manatanteraka an'izany. Ny fanontaniana fahatelo hoe inona moa zany ny anjara asan'ny finoana ao amin'ny vavaka. Ny vavaky ny finoana hoy ny ao amin'ny Jakoba dia hamonjy ilay marary, hanasitrana ary hamela ny helony. Mila finoana ny vavaka tahaka an'ilay hoe minosa ady rehefa nivavaka ianao dia minosa ady fa efa mandray ianao. Satria ny fisalasalantsika
dia misakana ny valim-bavaka aza vela hiditra ao anatina fisalasalana mihitsy ny heritreritra ary manome zavatsoa antsika Andriamanitra hainy manao an'izany dia ny finoana no ifikirana ahazonana izay. Andriamanitra endry manao rak'izay sitrapony amintsika, izay sitrapony izay koa dia tsara indrindra ho antsika. Izy ary ny tokony arahana mivavaka, misy sokajy anankitelo farafahakeliny. Ny voalohany ny tokony arahana mivavaka aloha zany, ny voalohany dia ianao tenanao aloha mivavaka manokana, mangingina amin'ny fotoana sy ny toerana mangingina ifandraisanao amin'ny taninao tena amin'Andriamanitra. Zay ny tokony andaniana fotoana betsaka indrindra amin'ity hoe vavaka ity. Fa ny faharoa ao anatin'ny ankonana, ilaina koa ny fiarahana mivavaka amin'ny ankonana. Zava-dehibe ny mamelona an'izay ao an-tokantrano marainy tsy hariva, fa hiarovan'Andriamanitra antsika hitondrany antsika izay. Ary ny fahatelo dia ny vondrona kely. Ny vondrona kely anankiray na vondrona lehibebe kokoa aza, zany hoe ao amin'ny mpianakavin'ny finoana, fianakavianan'ny finoana zany ny mpino dia tsara ihany koa ny mamonjy an'ireny fotoana iarahana mivavaka ireny. Mahasoa antsika ireny, natao hampandrosoana ny toe-panahy sy ny aim-panahy izy ireny, ary tena manandanja daholo ireo anankitelo ireo tsy misy azo atao tsinitsinona na hoe ny anahy ilay zaharery ihany ny tiako, fa tena tarian'Andriamanitra amin'izany isika. Ny fivavahantsika zany tsy hoe miresaka fotsiny amin'Andriamanitra isika, fa avelantsika hiteny amintsika koa Andriamanitra. Ary rehefa avelantsika hiteny amintsika Andriamanitra, ny teny izay resahan'Andriamanitra amintsika na amin'ny alalan'ny soratra masina io, na amin'ny alalan'izy ny bitsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia izay ny tena fitarian-dalana asy ianao. Andao hiainao an'izany isan'andro, entiko ambavaka ny safidinao. Tompo misaotra betsaka fa tarihinao marina izahay, ary ny fivavahana no manampy amin'izany fitariana marina zany. Koa tario izay ho tonga amin'izany hoe miaino ny feon'ilay mpiandry mandrakariva ary manaiky izay lazain'ilay mpiandro ho atao dia ianao Jesosy Kristy zany, dia hiaro anay amin'ny fiainanay iainana manaraka ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.